Tady atandrokomby ireto avy mamela an-tantara: Simonety, Saondra, Yanitra, Solofo, Hery ary Naina. Dia ahoana marina raha angaty ny fomba iresahako an'izany amin'ny Patrisia? Ary le izy koa ny tsy narara mihitsy izy zany. Izany efa teneniko ny valy izany hoe ohatrany tsy dia narary firy izy dia izay nindosy ny fahafatesany izay. Alina izy zany mbola niaraka taminareo natonony sakafo teo e? Izany efa voalazako ny sezana aho dia miaraka amin'ny sakafo dia miaraka amin'ny korana dia hoe ndeha atory maraina izy tsy mifotsony. Rapa, dia ahoana re zany? Ahoana aloha mba hevitrareo hoe iresahana mianabavonareo an'izany? Ka sera José mivadiny dia aleo saina miresaka aminy. Manahirana be satria na izao fahatongavako eto izao raha mety amperitreritra azy ihany. Za hitanao fa tsy dia mandalo aty aminareo raha tsy misy ny zavatra izao matetika. Ka ohatry ny anahirana raha izany za tsy teseho amin'ny mihitsy aloha fa aleo ianao makany miresaka aminy. Ny hitako mety aloha miaraka ao tsika dia resahana moramora izy aloha. Tsy maintsy ho ampahafantarina anazy nge le izy dadan'izao hoe te ho afenina moa fa zany hoe ny fahaizantsika sy miresaka zany no atonony fony. Sady izy anie tsy dia salama loatra ny fony, olona marary fo. Vatsatrao tsara zany ko anabavinao moa. Raha nabaviana aloha dia nitaiza zatra amin'ny fony fahakely mihitsy izay reti-po izay e. Fa mandeha ny ora sy ny fotoana ry fa aota reto ny lalana ary. Ndao ary. Patrisia? Patrisia? Ahoana? Avy vetivety loha tao amin'ny salon tsika dia io i rapa tonga mitsidika anao dia masady resaka kely tsika telo minitra. Ino a? To tonga tapoka? Ie, tonga maraindray raha nabavy. Fa ahoana? Petrapetra aloha? Petraka tokoa moa izany ka. Ka misy olona? Ianao tsara aloha e, dia mitoneo tsara ny fonao. Fa ahoana? Dia José zao le izy ary. Voalohany indrindra aloha dia amboaro ny saina ry Patrisia. Fa misy inona e? Tony tsara aloha ianao, misy vaovao fa zany hoe vaovao tsy nampozina, tapoka. Nefa moa zany ny fiainan-janak'olombelona ka tsy maintsy hatrehany. Fa ahoana? Inona tonga dia tsoro marina? Tonga maraina eto zany valy ilazantsika fa lasa tapoka tao dada. Maty ve dada? Patrisia. Andriamanitro. Zay ny fateneko hoe tsara ho an'ny fona. Io José aloha. Fananinona maty dada. Andriamanitro. Patrisia. Andriamanitro. Aloha izy lohana lany fona. Fananinona dada maty. Okizay. Fa tsy nahita ny lany aina akory. Andriamanitro. Fatao hoe fa zay Andriamanitro. Zay manjoa anao raha nabavy manjoa ahy. Tsy manaiky an'izany. Tonio fonao aloha. Fa hono fa efa nisakafo ve aloha anao ty vao maraina be dia tonga ato? Mbola tsy nisakafo aho fa maika be koa ny raha tany an-tanàna tany. Koa maninona aloha raha misakafo? Dada mafy zao ilaozanao zao. Tsy nampoziko faty sady ianao ry dada. Mafy mihitsy zao. Tena mila tsy ho zakako. Aleko ara manaraka anao dada. Josefa. Ahoana? Fa hono efa namena mpanasa lamba ve aloha le lamba? Izy ary mbola tsy tonga. Ndana aloha izy sao dia miosa vosikilina izy. Tena mijaly tsy afa-miaina eto an-tany intsony Zay fa zany tareto zany ary moa mampikotana ny lohanao daholo koa ianao tsy arary fo tena mila ho lasa dala. Andriamanitro. Dada eritreretin'ny lohany kilinina sy ny savony tsy asa manao an'izany ianao Patrika. Fa mafy be zao ilaozany dada zao. Dada ngeny tena tiako indrindra. Eny ka mio mai ianao dia andao tsika andeha ary fa tsy hoany aloha lohana ala ny foko eto.
Andriamanitro, mafy sao eny ary ny omana moa dia andao andeha amin'izay okizay ny ranomaso. salama nareo tompoko. Salama tompoko. Ny tompoko. Arabaina tratra n'izao fahoriana izao. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Dia miala tsiny moa fa tena vehivavy tsy dia mahay miteny ny lehilahy rehetrarehetra tsisy ao an-tanàna daholo amin'izao fotoana izao, dia izay vehivavy maromaro reto ny tonga aty dia tenako no voafidy teny nefa tena tsy mahay miteny. Tsisy ny tompoko. Fa inona moa izany no tena nahavoa azy tompoko? Izany hoe natory izy ny alina dia tsy fantatra fa ny marina izy izany tsy mifotsony. Izay tompoko. Enjana indray izany eny mionoana tompoko. Dia misaotra anareo tapaka sy namana tonga midodododo mampionona sy mampahery. Tsisy mampionona raha moa mahay mionona ka maika misy anareo izay tonga mampahery anay, dia misaotra indrindra tompoko. Misy fitenenana moa manao hoe ny varavarana ivoahana samy manana ny azy, fa ny fahoriana nareo samy rery. Dia mionoana tompoko. Misaotra tompoko. Dia manaraka izany dia mba nisy tsy paipaika kely voavoronay reto, dia mba hatolotra ianareo. Eny tompoko, tsy vitan'izay hoe nampionona fotsiny nareo nampahery, fa mbola narahanareo vola mikarena koa ny fahatongavana eto aminay mianakavy kely. Ka dia oneran'ny zanahary avo zato enina eny zava-bitanareo. Misaotra tompoko. Tsisy fisaonana tompoko fa nareo aza mampalaheloko. Dia hono nga tsisy fiandrasam-paty? Misy angamba ny manomboka amin'ny 9 any androany any, raha pitso matsisy no alevina. Eny ary fa aleo aloha any dia veloma daholo mandram-piaona. Eny tompoko. Fa hono alora-pa. Ahoana zay raha José? Fantatra reo hoe ilay olona namangy teo ireny? Dia zanaky ray zana-baretsy andrefa tanàna ireny, ireny maravavy be ireny. Ohatra ny hafahafa amiko izany ilay izy, tsy haiko ny hoe tsy fahaizana miteny ve sa manany ihany mihitsy. Zareo ireny ny olana izy tsy dia mahay miara-miaina aman'olona loatra, dia ohatrany tsy dia mahalala fomba izay izay ny toetran'izy ireny. Izay angaka angina fa tena tsy mandeha amin'ny sisiny zavatra ny teneniny teo. Sao dia mariny koa ary na misavy. Izy aloha lavitra n'izay mihitsy raha ny fiainany zareo fa izy dia ohatrany hoe olona tsy dia ampiampy fianarana izay, dia ohatrany miteniteny foana. Ireo misy olona izay valim-pandrosoana zalahy. Fa inona dia ataonareo tiry José? Ahoana izao ry Patrika? Maninona tsy asiana voninkazo eto? Labozia tsisy mirehitra na ny ray aza. Mandehana aloha maniraka ankizy mividy labozia nareo. Ka ilay izy anie raha araka ny lesahany Patricia tamiko ry dadafara, dia nanavatra mihitsy izy hoe tsy asiana voninkazo sy labozia izany hono izy. Aza mamorona reto izany ve dia ho marina? Ka sahabidy reto dia maty. Efa nanavatra izy hoe tsy asiana ininona mihitsy. Kizy taiza teto ambonin'ny tany nisy maty tsisy voninkazo izany? Fa hono ary dadafara, fa inona aloha no antony hoe tsy maintsy anasiana voninkazo sy labozia an'ilay razany? Efa izay ry se ny fomba hatramin'izay, dia se ve no hiezaka hanova ny fomba malagasy hatramin'izay? Sady tsy manapaka ny teny dadafara fa amin'ny taolo malagasy izany sarobidy mihitsy izany afatra napetraka ny maty izany.
Ary izy olona tohitena izy eto amin'ny tanàna. Dia mbola ho tazomitsika mandrakizao zany izay fankatoavana azy fa tsy hoe rehefa maty izy dia tsy ankatoavana intsony ny teniny. Ka raha ny tenin'retony teo anie zany dia hoe nanafatra izy aza asiana voninkazo e? Ny anahy aloha na nanafatra izy na tsy nanafatra izy raha salamiko tsy titrako izay olana amin'io na apetraka fotsiny eo aloha. Manala baraka zany raha tsy sanatria fatim-biby izy tiako tsy asiana voninkazo, fanomezam-boninahitra ny maty io. Tena zany mihitsy. Azonareo ve zany e? Ka sao dia mahita ngano io ngetsika raha vao manao foana eo dia dadafara. Za aloha tsy dia ino an'izany fa sindrimanareo reto fotsiny mamoroporona an'izany hoe afatry ny maty zany. Ka zao mantsy ny somary ohatrany hoe miadevitra indray zany tsika efa mianaka. Za ho anahy zany hoe na misy voninkazo na tsisy amiko izay rehefa maty dia maty. Moa izy raha teo koa nanafatra dia izy no ambony amin'ny mahamalagasy ny malagasy ny afatry ny maty sa ny fombafomba. Orsetia tsy dia hita fahafambaraka eto amin'ny tany mamonina eto tena marina zany. Ohatrany hoe mavanira zosely izy dadafara. Ohatrany hoe tsisy vidiny amin'le io dadana io ngamba ny fieritreretany azy. Aza manaonao foana e, tsy ampahafirina izay olona nandia fianarana nareo akory. Ka marina arao ihany ny fomba fanaon'ny olona zay le mahavoa le tsy mba malala ny fanaon'ny vahoaka. Manaonao foana. Raha ny hevitra aloha dia aleoko manaraka ny tenin'ny dada hoe tsy asiana inona nefa tsy haiko aloha. Orikala kely a. Ialahy koa nareo raha zany no ataonareo a. Izay manjoa anareo dia manjoa anareo. Dia miteny azy zay. Miankina aminareo io. Dadanareo raha teo koa. Ka iza ho azo ny dadafara ve ilay fanontaniako e? Ozy ianao hoe afa-baraka tsika. Hoe maivanina le maty. Kanefa le maty mihitsy ny nanafatra zany zao izy amin'ny toteny kokoa. Ka ny olona ary ve mahalala hoe nanafatra ny maty? Sa ho tenen'ny seho pabe mazo hoe nanafatra izy fa tsy asiana voninkazo. Ny olona ve mahalala an'izany? Sa dia efa nampihinana koronga ery dadafara ny jiro ato mba hampazava tsara ny ataony hevitra raha ohatra izay no atahorany e. Tsy fantatro aloha zany fa ny any fahafambaraka miditra fotsiny ihany tsy tiako. Sady hidiran-doza eo. Labozia tsy arehatra ny voninkazo tsy asiana na ny ray ary jere. Ary maninona raha ohatra ka labozia ny olona mina raha ampiana jiro maromaro eo aminy eo. Efa hoe tsy jiro elektricité io zany fa misy dikany labozia mirehatra iny. Ka inona le dikany? Mandroaka lolo. Dia labozia very dadavara dia aroaka lolo. Aza be mokondoatra zany José. Tsofony le mandeha io dia maty. Efa izay ny fomba fanao hatramin'izay fa tsisy maharatsy an'izany mihitsy. Ka zay hevitrareo ary satria izay moa karazany mba miady hevitra kely fa izay fanapa-kevitra reo tsy maninona. Mangina aloha fa misy olona manga angamba reo ivelan'ireo. Pidiry reo Patrika. Mandrosona reo tompoko. Akory aby ianareo tompoko. Ndreto izay tompoko. Mamangy amin'ny fahoriana tompoko. Saotra tompoko. Amin'izao farasana ny ranabavy zao moa dia mamangy anareo zahay tapaka sy namana piray vodorindrina mpifampihinana ny mata sy ny masaka dia ndreto izay mitodotodo mijoro ataon'oloanareo miarakory amin'izao fahoriana manjoantsika mianakavy izao ka dia mitondra ny fampiononana amintsika mianakavy dia aza misosoka laelo tsony tompoko fa izao no anjara sy lahatra ka dia mahireza tompoko. Saotra tompoko. Eny tompoko, saotra anareo amin'ny fahatongavanareo ary tonga mampahery anay. Mafy tokoa ny fahoriana izay miatraka nefa manana anareo tapaka sy namana havana mantsakaiza mampahery ka dia mahery re izay tompoko. Tsisy anareo mampionona ary moa mionona ka maika fa misy anareo. Aza misosoka laelo tsony tompoko. Saotra tompoko. Ohatrany feno moa zany ny fo. Ohatrany olana bavy. Lazanao ve anay? Ohatrany olana bavy.
mafy zay zao losanao zao de taditinao vereny veratsika taloha tamikely io hatram'izao tsy mifankavoina de lavitra ary misy ny tena de mitotototo makaty tompoko de veloma nanambavy eo veloma indrindra anao miaratsy moa feno de feno fo izao hoe araky ny fomban-drazana moa tsisy maharatsy azy de misy ny solondamba maty zany mba atolotra nareo fianakaviana raisy tompoko fa kely vokatry ny fo fampinoinana kelikely ho atsika tena nareo moa efa tonga fampiononana nahitinareo dia ampy kanefa mbola narahanareo vola makarena ihany koa zany ka dia mionona re izay tompoko faly ny vonay tsy sanatria akory nafatisany no mahafaly fa zao fiaraha miory asehonareo amin'ny fianakaviana zao sotra tompoko aza misosoka elo tsy ny tompoko sotra tompoko milohan'ny andehananay angamba tompoko ohatrany misy mametra-panontaniana ihany reto olona tafaradalana amiko reto hoe nga moa tsy rasofo lolona ro maty le tsy marina tokoa zany diso adresinareo ka izany raha ny tena marina satria rasovololona io le olona ato ambadika anay fa maty anko marina hoe tiako le volange zao efa raisinareo any any tsy maninona fa ao fa verinay le izy nao ary fa mialatsiny tompo mialatsiny rena tompo voray fampiononana ka tena zay lahy atitra efa somary ao fa tsisy tsiny re tompoko verivery tatety tompoko ato ambadika ato le izy ato ambadika ato ao tario la kely de hoany tao ary fa maninona ny matsato sy raha be ohatr' izany le loha karivaly tsy menomenina ve re olona reo inana an'izany ao indray zara Jose sy ny sermonany tsy fantatro se fa fahoriana ve ny andro de raha fahoriana de maninona zany ny fomba risetia nareo tena olona tsy malala fomba mihitsy ny asiana-kiana dolo ty zavatra rehetrarehetra ty sa aloha raha mino fa tsisy tian'izany re olona reo fa mandainga ireo raha milaza hoe tiany eny nga misy tian'izany fa rehefa fomba aloha de tsy maintsy miaraka manaiky an'izay ny rehetra zay tonga ato mahafantatra an'izany fa sy ainga zao tsy mahafantatra an'izany eo fomba amin'inona le izy fomba ndrazana risety tsisy maharatsy azy azay mahatonga le izy hoe misy fomba ohatrao de arahana sao ve de joratsy ry valy hanina de tsy asiana sira ho maninona raha tonga de vary so fotsiny ka andana makany an-dakozia sy de pio sira manokana any antsy fa zatao aty masambaoka aty fa maninona la hitan'ny olona eo makasira sy alora nga akasira mihitsy de meniko le olona izy anapy sira tsy maninona so de mba trop be nge zany ataonareo zany tsy misy famomezam-bonahitra le olona mata mihitsiny hitanareo eo ary raha trony ena fa akasira de tsy revitrara fa tsy maintsy akasira daholo re olona reo mba atao fisery mo ry José ty resaky ty androany fotsiny ngenareo mandehitra fa raha riva afaka manao be sira be anareo sy mivadinareo resaka zay ny tianareo vinona ho any andeverana am'izao zavatra misy zao aloha de mba miaraka mandevitra tsika am'izao zavatra misy zao ka tsy azoko mihitsy mantanisy olona be dehibe fa ohatrany tsy hain'izay mihitsy le fomban-drazany ka fantatra hoe fomba ny olona hatramin'izay fa inona le antony anaovana an'izany ka nydika le hoe sira de mitondra tsiro de le tsiro mitondra fahafinaretana azonse ka amin'ny fahoriana ohatran'izao de ahoana ny azonse fahafinaretana amin'izao zavatra manjoantsika eto zao ka zao ary fanontaniako hoe de anova inona nefa zany ary hitondra inona eto amintsika fahendrena sy soa toavina malagasy zany rea tsy adala ny tolo ny olona rehetra mahafantatra an'izany daholy eny arika dia ahoana sy ahoana moa zany ny dadafara ny fanapahan-kevitra amin'ilay fomba nytry fananodada ay ve efa nanontany mpanandro aka izy moa ny anaran'le mpanandro le mahatsinjo iny fa tsy de azoko loatra le anarany dadarabeny zany ay de efa nanontany azy fa
fandevenana aloha zany tsy mety raha pitso alakamisy tsy mety. Dia izany very dadavara tsy tombo ihany ny dépense. Ka na mitombo na tsy mitombo ny dépense tsy azo alevina raha pitso izy. Alakamisy raha pitso. Manana sosikevitra ihany koa ty ry izy mianaka. Le alakamisy no tena tsy fandevenana izay ny fa fomba hatramin'izay. Fa ny maty masoandro azo atao ihany manitrika raha ohatra ka hoe alina ary. Mba mieritreretra ihany valy dia amin'ny alina ve ndeha andevina sa hitondra jiro lapo dia posy maromaro. Ka ny ataona tsy fandevenana koa. Ka izay mihitsy no tsy maintsy anaovantsika azy amin'ny zoma folakandro. Dia anjarantsika fotsiny mandamindamina ny programa rehetra eto. Ny olona koa ny tsy voatery fanana daholo efa nanao tsika maly fa tsy njovona arak'izay le zava-misy fa tsy hamono teny tsika. Marina ny fijeriny se hitomba ihany ny dépense fa ny mandevina azy raha pitso ny tsy mety fa tsy maintsy amin'ny zoma. Dia manarak'izay izy zany dia tsy sitrika ao amin'ny fasan-dehibe aloha. Fa ahoana kosa izy ve ny alavola tamin'io dia zay ary vao natoloha mahita an'izany hoe sasatra tamin'io mihitsy izy. Eny tsy azony José mihitsy ilay izy ry dadafara. Misy dikany lehibe zay matoa izay no tsy maintsy arahantsika aloha. Inoy aloha tsy anitrihana azy ao amin'ny fasan-dehibe satria voatsela zay no nisokatra io fasana io. Faharoa manarakarak'izany mbola tsy andro-pasana koa raha amin'ny zoma io. Fa satria tsy maintsy mijery andro-pasana zany any vao manokatra fasany. So dia hanolaka antsika mianakavy tsy maintsy miala farany lohany. Mba miteny ihany ary dadafara hoe mba elao kosa moa ty ohatran'ny fombafomba ty fa ohatran'ny mampitatra zavatra be dia be nge izy zany. Ka izy io angeritry tena mitety tena maty impito io vao mijanona. Ripaka tsika mianakavy. Zay mihitsy. Dia zaho aloha tsy haiko samy manana ny fomba tsy hoe ny fianarana ny nanova fa zaho ohatra ny mahafantatra hoe tsy dia mba tsy marina zany fijerinareo zany fa ngamo ny fasana ny maka olona fa tsy efa tononandro ny olona no fa inona indray ny maka olona tsy ny fasana. Tsy marina zany dadafara. Nga adalany tolo nga rehefa mahavita fasana fa tanakondro aloha ny alefa voalohany eo fa tsy tonga dia asiana faty ao. Ka tsy angalany olona. Tsy fanapahako ny teny dadafara ary hipirina piditra razana tao amin'io fasana namboarin'ny dady io ary tsika zao hipiry. Aza daladala sady izy io ange tsy hoe ajanony eo velany eo mandrak'izay fa rehefa amin'ny fotoana mampety azy dia voanina ny fasana dia apetraka amin'ny toerana sahaza azy indray izy. Zay tsy voalazako teo. Hatramin'ny vadila sy Patricia zao voarazana roa telo miaraka amin'ny dada zany zao no aza mba manisa maty ohatr'izany fa maty tsy azo isaina. Tena manao foana mihitsy ty José ty ry dadafara. Ny azy dia zavatra mifanipaka sy mahavoan'le tanora amin'izao fotoana. Mahagaga mihitsy ny toe-tsaina izy io. Mbadiny io nareo kely ary ty zavatra resako ty. Ahoana indray? Hatramin'izay nampisin'ny malagasy ny taolo hatramin'izay nataolo ny taolo ny maha olona ny olona dia nisy foana zany fombafomba zany. Kanefa zany tsy ny sakana ny olona tsy ho faty mihitsy fa maty foana ny olona. Za indray aloha tsy te hiditra amin'izany, tsy te hahita aloha za. Sady izao ry José ny olona samy maty daholo fa raha maty tsy amin'ny androny kosa mampalahelo. Izay aloha dia marina mihitsy. Ka ianao ve rivaly dia mihevitra fa maty tsy amin'ny androny ireny olona ireny manga tsy mihitsana teny am-potony raha tsy masaka tsara. Sisa mahalalako. Fantatra aloha dia izao efa betsaka izay hitako izay. Jereo ry randretsy andrifatanàna etsy amin'ny etsy Ambalarakety hitanao firy zareo reo firy izy ny fianakaviana ripaka daholy noho ninona vokatry le fananana toe-tsaina mitovy amin'ny anao zao. Zao no izy ry izy mianaka na inona ataon'ny olona na inona fombafomba ho arahana na inona fombafomba tsy ho arahana tsy maintsy maty ny olona. Maty foana ny olona rehefa tonga ny andro. Izy moa tsy ho faty fa mba hajaina ny fomban-drazany. Ka ny fomban-drazana amiko dadafara tsy asakana ny fahafatesana tsy ho avy. Manaiky an'izany zay fa ny fomban-drazana tsy maintsy hajaina kosa zay mahamalagasy antsika. Sady tsy hoe manozina ny se aza test fire amin'ny teny an'ity zavatra ity fa ohatra nareo zao ny olona maty tanora rehefa tsy mihinana tsy ny ray aman-dreny. Zany le hoe folaka andantony. Ka za ve moa an'ileo dikanareo mianaketo fa peno vitsy moa ny hevitro koa nge tsy miteny hoe firy aloha ny alaina le vata fa resaka be zany. Izay ny eo amin'ny efa tokony alaina aza ilay izy ry valy.
Ka anareo aloha zanareo nyresaka aro no ataonareo be dehibe. Ka mandehana aloha ny ray aminareo mihoatra zany makalizy. aloha zany de dia aloha nareo mianaka amin'ny fanampy eo ary. Fa tena ninona re zahay no lozana Rajoky dia izy indray mba hatsoina izoky eto amin'ity toerana ity fa naninona loatra izy rakizy tena malahelo be mihitsy tsy naposiko mihitsy ny fahalasana anao fa tena ahoana loatra tsy ho izy memtoa tsy ho izy fa itsy fa manino ny tenisany tsy niteny mihitsy hatramin'izay avela iôgoôka ery anany ery fotsiny zao tsisy raha maso arotsaka ka tsy andrazoky tsony fa lany tery amin'ny lamba tsy misy fotony tery sady manina koa moa tsy asiana voninkazo tsy asiana jiro izy ty ka izao nge no afatra ny ry nentoa hoe tsy asiana voninkazo sy labozia zany izy fa amin'izao fotsiny sady adalan'ireo ankizy ireo koa nge nametraka n'io lamby io finosiny eo anteneniko iza finoponosiny eo entany io mbola finosiny reo ihany tena ankizy adala tsy isy saina mihitsiny dia aiza mirety zao noho izy itsy noho izy itsy amin'ny akavanana itsy aleo lo sokavako mihitsiny fa tsy tena tia mihitsiny malahelo Rajoky tsisy raha maso alatsako tsony eto dia lasa tokoa zany ianao Rajoky tena taraiky be le zavatra le nafaralahy iny nefa netiko ihany aloha le izy dia ty ampanarahako alahy ty mba hatsaratsara lahany ambadika any fa nentoa fa iny zavatra finoponosinao iny solonify ny dadanareo ty efa mifanarahanay tamin'ny fony izy mbola velona hoe anamboarana solonify izy dia meko azy tandremo io esorinareo ao mety ilainy ihany mantsy io sady tsy tiako koraka izy sao dia io koa ny takitakiny amin'ny isan'andro eo ka le ny volamenaneo range io osorona zao ka dia mahafaly anareo zany mijery ny dadanareo banga be any zay indray ny tsy haiko loha aza esosorona zany iny aza mpanarahana ko ny efa naondreo esorona dia ampanarana zany koa zany le ny volamenany eno alefa asoany fa maneny izy alefy daholo amin'izay ny lamba fa mandeha ny lery amono razana amin'izay tsika ao ry zavavy Patricia atandro ny alay volo lamba iza daholo le lamba teo azalosana matorotoro nisy efatra ve izy teo sa dimy enina arako zany ve zany ve zany atao daholo sa atao daholo mihitsy fa tsisy ajanony zany io dia avy daholo amin'izay fa mba mijery azy faraparany eto fa ho fonosona amin'izay izy aroaka izay aloha fa misaka sa daholo amin'izay aloha nareo aloha dafarisana fony aloha fa zao nge fotoana hitany azy farany eo ka na izany ara maneningely aory zalahy avelaro amin'izay le tsy lao ary ao amin'izay nareo afaponareo zay aiza le lamba ary valy ty ao apeo kely tino ny zorony iny za lamba raisana mba ao mandray ato amin'ny tongotra atao tsy fitsara ny tanana ao dia miara mibata ao ary ongarosafady baka kely nareo oatra matahotra ao ary miara mibata zay apetraka moramora zay moramora dia tonga dia samy misitona maka lamba voalohany aloha le manolo-koditra ao nareo loha afa tsisy anao vanjavatra fa inona ary ty ary angatsy ro vitina le kofe marina tokoa zany za tsy mahiazany zay le fanatao valy zarao anakifito ty kofetya ty lamba tya io lohavitina andro vitana azy mikiavivi be za fa ty ataonareo ka aloha tazomiko ao ary basy loha ka etiko nga misy vitana an'ity tsy atao amin'ny ety zany io tonga dia tsy arina tsy atiny ao ary io ataonareo zany ka ao ary izy zay raha izay rehefa azy fa mbola foy kely ao zay ao
dia lefary tonga dia ianao mamatotra ny etsy amin'ny lohany tasony tsara injany tsara ary aza olana ohatran'io ny olona atrany amin'ny lohany fa tsy any ambany fary ny lohany miolana ahoana ary dadafara fa io fe mahatsiaro tena no hoe miolana inona ary ty zabe izy izy raha valy fa ataovy ary eo ataonareo ka ohatrany tena tsy mety daholo zany ataoko zany ao fa tsy maninona mila mianatra zavatra fa inona ary ty tonga dia fatoroko eto aza tsy zany fanao azy tsy mety zao fa tsy zao ve ny atao hoe fatomaty ry dadafara olombelona angeo raha ngaty fa tsy biby aza miteniteny foana ohatr'izany moa raikitra indray ny andreto vehivavy reto ao alefasy fa maikitsika mandeha lera ao eto ambanimbany indray zao dia izy faralahy mamatotra an'io farany io ty faralahy ao zay mety fa eto dadafara zao mety zao tsara ka mety ao mba hifanapikely amin'izay ry ampidirana tsy anaty vata mavesatra izy zany tonga dia mibata amin'izao zany mba pikely zareo any alalalana raka izy ao aloha fa aza mibantalana eo ao tazomy ato fa tadolatsaka oka aloha mifototra zao ny tongotra no mivoaka aloha fa tsy ny loha tsy mety io miodina risy aodiny fa ny tongony no mivoaka aloha tsy mety zao fa ny tongony ne tsy mandeha amin'ny tany maninona koa raha tonga dia avoakany asina devitra be fandao aodiny fa mandany fotoana zany ka oeto miverina riko tsy omby an'le lala tsy omby an'le varavarana iodinantsika eto fa tsy mety zao fa miforitra le olona tsy mety zao ao ary tsika miodina dadafara aza forotra ny olona fa tsy mety mihitsy zao miverina miditra makany anefitra mihitsy zany nareo ry valy midina mitolana ny lohan'le olona ao ary petraka moramora fa tsy eo amin'izay ary fa tsy erin'ny dadafara lizy avaiza tonga dia atsy amin'ny lohany atsy manombo mety daholo izay anaovana azy eo fa ny farany fotsiny ny faralany mamantsika ny farany azy verenana tonga dia hafa indray zany indray alefa zay ao io ao tao fity Josefa ohatrany vony tanako zary nareo zany omantsika any koa dia tsoa ny vilany ty olotsoany oka aloha atao ony io onatsoana fa maninona ongoto fa tsy maninona zatra fa tsy amin'ny vilana lozinina koa ary ty alefasy moa fa azabe resaka tsy atao hatrany farany toko tsy izy verenana letika fotsiny fa ary ty ataovy ka za efa zatra mandrafitra tonga dia mipetaka dia samy mialako ka le tanako voko eo miamely raha vao mahazo marito aiza amin'ny farany aiza itsy aloha dia rehefa aveo faralany manao ny ray farany io io atao fidiray ty ary io faralahy zay azafady kely ny dadafara no miresaka kely itsika mianaka aloha fa hoana azafady tsy mazava amin'izay iny ohatrany tsy azo koala izy hoe fa maninona no hoe tsy maintsy faralahy mamatsika n'iny fantsika farany iny tena tsisy fantatra izay mihitsy ny fiainana izany ry Jose marina mampalahelo ahy mihitsy izay ty ny antony dia tsotra faralahy no asena zay aloha namatotra tatsy an-trano mamatotra ny ry amin'ny tongony ny faralahy mamansika ny fatsika eto faralahy mba hifarana eo zany ny loza mba tsisy loza ho avy intsony fa mifarana tanteraka eo zay ntsika n'izany rehetrarehetra zany indreny ny tolo ataoko hoe endry zany ny tolo nefa ohatra ny adala ihany raha nojeriko azy fa ahoana raha ohatra tsisy faralahy eo dia ahoana ka zay zany olonako dia
dia antso fokon'olona eo zany hoe izany zandrany indrindra. Azo atao zany tsy zandry olona indrindra eo amiko ohatran'ny makasary zavatra zany ry dadavara. fa ahoany efa niteneniko anareo omaly ihany ty resaka ty fa averiko ihany. Tsy misakana ny olona tsy ho fato io ninonina ataotsika io, fa rehefa maty dia maty, rehefa ho avy fahafatesana dia tonga, fa tsy hoe izao ny mahatonga ny fahafatesana, izao ny tsy hahatonga azy. Zay ve lolo mahalala an'izany fa efa izay ny fomba nahazatrako, izay ny fanaon'ny olona ko ianao rery zany ny ala amin'ny fanaon'ny olona eo. Salamiko aloha dadavara leo tonga dia potehana any izany fombafomba izany. Izany hoe ny tena koa moa natolahy dia tsy afaka mitroatra fa dia ase manokana koa izay fa aza-pidirina amin'izany ny olona. Ndao ary fa miantso anao rehetra olona rehetra. Ny zazakely mba alaivo daholo amin'izay koa ny zazakely ampandikana eto amin'ny dadabe any eto. Ry tsirisiry benja manga teo aya. Tsirisiry benja ry vony le dapapa aya. Aza malahelo ny dadabe tsony fa efa lasa izy. Ao, ampandika hoe raiso e. Dadavara le zazakely anankiray nge mipipihako loatra hoe dia ho atikanareo eo. Ka tsy maninona zany rehefa zay ny ampiala loza ao aminy. Ao adika ho ty raiso rakizy. Ao mazevatra raisoka Monika. Iala teto ianao zao ry ngiarako tondrafao, aza mijanonjanona antsony e. Ndao e, ary amin'ny varavaram-bato indray zao misy anao e, aza mijanonjanona antsony e. Ndao e, aza mijanonjanona antsony e. Ndao. Ary nareo tao miatakataka fotsiny fa tsy miaraka amin'ny olona ry Josea. Gaga mihitsy ary valy. Ina ndray sao tia miantsoantso ty iny. Nareo dia zany foana manakihana foana mba manaova amin'ny fanaon'ny olona ry se tya. Iza ho any natsonareo teo zao iza? Atsony izy tsy hodiny amin'ny tanàna misy azy tsony fa efa aoto ny tanàna vaovao atao pasanato. Zay ny dikany. Ohatra ny tena mampime ihany le fombafomba ary valy. Ka tsy maintsy iverinao foana izy raha vao tsy atao an'izay ry se. Amiko manokana tsisy ifandraisany mihitsy ny maty sy ny velona zany. Anareo manokana izay fa izay aloha ny fomba malagasy dia manaraka izayko. Tianareo ve mihevitra fa dia namaly antso teo izy? Fiza mahalala. Ka raha tafaverinao izy hoe inona ny tsy hitsanganany fa hiaritra eo izy? Ka ny razana angery se mba mifipetraka fa ambony fijery. Aiza ry se zany. Lava be ho azy zany fa zany efa teneniko foana hoe ny maty dia maty, sady rehefa maty tsy mahasakana ny olona tsy ho faty zany. Tsy mamira vavanareo fa nareo mbola hitany mangidy amin'io bezizo io e. Ory valy hito lalana kaiky kely tonga dia maketsy amin'ny fasany. Dia inona indray no hidinana any koa sa fomba koa izay? Masina ry se ny razana fazavazavazina sao dia anenenana. Atsy le mpitondra razana ho tonga dia eto lalana. Andao tsika fa ela be le miadefitra. Sindananareo fa za eto ny andeka. Tena ohatrany tsy mampino mariny. Vao tamin'ny 2 volana no nandevina ny dada. Izao dia atao mpanotrena dadavara indray tsika mianakavy ty. Tena ohatrany misy tsy milamina mihitsy, ary sendra misy manota fady ary tena ho aripany daholo ny tsika mianakavy e. Kosa ry nentoa, mahatonga izy maty dia tapitra ny antrony. Nefa nge ny fombafomba rehetra ny soatoavina zany efa mba nataontsika daholo tamin'ny nandevenana ny dady iny e. Eno ako. Nefa dia mbola zao ihany ny zavatra mitranga. Ka io ny efa noteneniko taminareo hoe tamin'ny fahavelon'ny dadavara zao izy mihitsy lasa. Efa adihevitra be zany tsy nenonareo izay lazaiko, fa io ninona ho ataontsika, ninona fombafomba ho arahanareo eo, tsy asakana ny fahafatesana, tsy ho avy amin'ny olona ray zany rehefa tonga ny androny. Fa zao fotsiny teneniko anareo, aza manao fombafomba zany, fa ataovy amin'izay mety hanaovana azy fotsiny, fa rehefa ho avy ny fahafatesana tsy voasakana io e. Raha voasakana ny fahafatesana tsisy mahatsony tsika fa manino zao hitanareo tsara izy. Ka na izara angery zareo ohatra ny eritreritra ihany e.
tamin'ireny fotoan'ireny mantsy a somary naka ny hevitra dafaraina aloha tamin'ireny satria izao ny antony na izara tsy dia mahafantatra loatra an'ilay hoe inona no antony anaovana ny tisy ty fa no le fanekena fotsiny hoe izao ny fomba izao ny soatoavina dia nanaiky fotsiny an'izay zavatra misy ahako moa ray aman-dreny koa moa no miteny dia hoe toteny ny ray aman-dreny zany fa tsy dia tsy haiko aloha ny zeritreritrareo ka ny tsy azonareo nge dia izao hoe ny ray aman-dreny no Andriamanitra hita maso ety ambonin'ny tany dia izany no atony hanajana azy. Tsy mandany izany eny entoa fa toko hoe na dia tsy vavaka be ary ahako fomba mahafantatra ihany no anaty baiboly hitako hoe tsy mifanaraka amin'ny nanaovan'Andriamanitra azy mihitsy ny zavatra ataontsika malagasy. Tsindriko tsara kosa aloha fa tsy hoe ny kolontsaina malagasy rehetra no ratsy fa ohatr'izao zao hitantsika tsara ko inona ny tsy fanarahantsika maty amin'ny dadafara lena anisany tena nakatosina naja mihitsy zao tia levintsika androany ity dia afaka mandinika ny velona sisa manaraka ito hoe inona ny tombontsoa azy dia inona ny faty atoka fa za mahita fa tokony izay ratsy kosa dia tokony hialany fa izay tsara tazomina fa izay ratsy hialana mba tsy sakana ny fahafatesana izany ho antsika tsy hasakana an'izany noviana eny atao hoe marina ary ny tenin'se fa amin'ny fomba ahoana moa izany no andresentsika lahatra ny reto malagasy firy-tapitrisa izay mbola makatò sy manaja an'izany fomban-drazana efatra nainy be zany amin'ny fomba ahoana ny andresen-dahatra n'ireo olona marobe ireo surtout hoe tsika izay azaza ty aoriana sady madinika reto mihoatra n'ireo olona izay efa zoky olona sy toteny sy ny karazany izay mbola tena milomano sy miaina anatin'izany fomban-drazana isan-karazany izany mantany an'se aho tsotra kely izany ry valy tsika izao no mahafantatra dia tsika no anangana an'izay taranaka vaovao izay mba ho fantatry ny velona rehetra sy izay manodidina marina fa tsy ho voaovantsika ny toe-tsain'ny olona rehetra fa itsika kosa no afaka manova rehefa mifaritra misy atsika dia ampahafantaritsika ny olona mihitsy aty tsy misy fombafomba fa rehefa fantsika dia fantsika tsy mila zokony sy farany ary rehefa fatotra dia fatotra alevina ny maty izay ny zava-dehibe. Tsy hitako rak'izy izay tenenina amin'izany anareo any izany fa ny tiako tsindriana kely fotsiny no amin'ilay resakantsika eto dia hoe izy tiany tsy hoe fomba malagasy ihany fa saika ohatran'ny pita avy any amin'ireo arabo ireo ny firenena rehetra zany samy manao ohatran'ny fombafomba izay rehefa misy fahafatesany fa ny tena marina ny anaovan'ny olona andreny dia tahotra ny fahafatesana kanefa izany tsy hasakana ny fahafatesana tsy ho tonga eo amiko na eo aminao rehefa ho avy izy. Tady Tandrokomby novelomin'ny Solofo, Ery, Naina, Simonety, Saondra ary Anitra.